Iverenantsika ny sehatra ny fahasalamana rehefa avy eo fa mipetraka olana trano an'ireo tanora voavina vitany fianarany ny fitadiavana asa. Isan'ny mahatonga izany ny tsy fahamatorana ihany koa ny kalitaon'ny fiofanana izay avy narahan'izy ireo mangany fotsiny moa ny tsy fifehezana ny teny vahiny. Misy anefa ny tolotra omendrareo anivon'ny management des ressources humaines mandritra ilay hetsika salon de l'emploi izay tanterahana amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina. Tolotra asa eo amin'ny 200 no atolotra ny salon de l'emploi karakarainy ny management des ressources humaines amin'ity hetsika salon de l'emploi andiany fahafito ity izay nisokatra tamin'ny fomba ofisialy androany ary tora ampito ao amin'ny palais des sports Mahamasina. Misy ny fampidirana miasa eo eny an-toerana raha mahafapo ny mpampiasa ny CV sy ny entretien izay atao. Andiany fahafito amin'ny salon de l'emploi de la formation izay ministère de l'emploi, de l'enseignement technique, de la formation professionnelle no mpiahy azy ity. Ny zava-baovao zany dia 200 ny tolotr'asa omenay. Ny manarak'izay misy ny atao hoe recrutement direct. Zany hoe raha mitondra CV zany ny ankizy tonga dia raisin'ilay tompony andraikitra manao entretien dia misy test raha mahafapo dia tonga dia miasa. Maro ny tsianasa ho an'ireo tanora vao navita fianarana, mbola olana hatreto ny tsy fahafehezana ny teny vahiny izay 900 orinasa no mitaky izany. Eo ihany koa ny tsy fahamatorana raha nambara ny tale jeneraly ny MRH. Misy problema zany tsika ao amin'ny fitadiavana asa. Ny eo moa zany ny fahamatorana voalohany, eo koa ny kalitao an'le fiofanana izay omena, eo koa ny fiteny vahiny frantsay izay tsy mahafapo. Zany zany dia mila vahaolana ahafahana manampy amin'ny tanora fitadiavana asa mba hihena koa ny tsianasa. Nandritra izay ny taona nisian'ny salon de l'emploi izay dia efa tolotr'asa mahery ny 404 no nomen'izy ireo ary 410 no efa nahita asa tamin'ity hetsika ity. Tanjona ny ampihenany tahan'ny tsianasa. Misy ihany koa ny conférence débat mandritra ny hetsika amin'ny fanaovana ny CV, fanomanana rehefa mitady asa, ny teknika fiatrehana ny entretien. Mahery ny 30 ireo orinasa manao recrutement ary mahery ny 5,000 sy 1 alina ireo olona andrasana hitsidika ny salon de l'emploi mandritra ny 2 andro.